Raha eo amin'ny tontolon'ny sarimihetsika kosa ary dia ivoaka tsy ho ela ny horonan-tsarimihetsika mitondra ny lohateny hoe malaso izay vokarin'ny Madagascar Island Picture. Ity hevitra ity dia nalaina tamina tantara tena misy iainan'ireo mponina any amin'iny ilany atsimon'ny nosy iny izay miaina fatratra ao anatin'ny asan-dahalo ary miaina ihany koa ao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana. Pamintsoana valao. Pamintsoana fa nasepseny da sipodana. Mitetina zato tapitrisa ariary ny teti-bola nanatotosana ny sarimihetsika malaso novokarin'ny Madagascar Island Pictures tarihiny tovindrainy René Fulgence. Teknôlôjia avolenta no nampiasaina mba hanaraka ny fenitra iraisam-pirenena ny vokatra raha ny fantatra. Naharitra 20 volana hatramin'ny fanoratana ny tantara ny nanatotosana ny horonan-tsary izay mitantara ny fiaimpiainan'ny mponina eny amin'ny faritra betsaka dahalo na malaso sy ny herim-po izay ananan'ny tovolahy iray hiatrika izany rehetra izany. Ho totosaina ny 17 Jolay ao amin'ny Carleton Nosy ny fandefasana voalohany na ny avant-première an'ity horonan-tsary ity. Mialohan'ny ivoahan'ny DVD manerana ny nosy dia isany koa ny fandefasana izany sarimihetsika malagasy izany eny amin'ny CCSK Antanimena ny voalohany, faharoa, fahavalo, fahasivy, fahadimy ambin'ny folo ary ny fahaenina ambin'ny folo ny volana aogositra ho avy izao. Senang jadi kita buka petin sih.